voalohany miarahaba antsika rehetra faharoan'izay nanatanteraka adidy zony mifidy adidy raha teo koa hipetrahany ambaratonga ampahefana amafitseny jaram-pahefana raha bakitiny azy manerana ny nosy mba hahafahana amoroso sy mampandroso ny firenetsika lamina ny eto Toliara mba tsy lazana ny mety tsy mandrefana matolo loatra amin'izao tsy mbola nahinao zavatra hafahafa irarina ivavahana angatana amin'ny Andriamanitra hitohizan'izay filaminana zay mandraparivany andro hivoaka ara-dalàna ny safidim-bahoaka tsy maintsy ampahafantarina ny tompon'andraikitra mahakasika an'izany mba hitadiavana vahaolana sao dia misy azo atao fa zony olona reny mifidy raha mbola tsy nisazy izy manentana ny olona hifidy moa zany satria zoy adidy io hampandrosoana ny faritra tsy mandrefana mitovy amin'ny faritra rehetrarehetra mba hialana amin'ny fantrana